Onandry matoa rain-tsolary verenantsika kely le resaka hery raisampirenena teo. Le frantsay indray zao no tena voaresaka be mihitsy. Frantsay ary ny rahantsika natadidy nefa tao anatin'ity crise ity fa anisan'ny verimberina tany aloha tany hoe bras de fer na fifanenjanana eo amin'ny Frantsa sy ny Amerikanina ohatra no anisan'ny nahalavareny an'ity crise ity. Zany hoe misy hery hafa ihany zany eo ambadiky le ankoatran'ny frantsay amin'ny vondrona hafa, raha tsy hiteny fotsiny tsika hoe nisy an'ireny karazana fikambanana samy hafa ireny, vondrony Afrique, vondrony Européenne, ny JICM, ny COI, ny OIF, ny SADC, ny Amerikanina sy ny sisa. Ka raha tsy teny afa-tsy reto farany tsika zao ny SADC sy ny Amerikanina zany raha tena dinihana Andriamatoa Raintsoanary azo lazainy ihany hoe napidikizo ny ankolafy Ravalomanana satria samy nahita ny rehetra fa tany am-piandohana tao tena-tenan'ny Kristo dia tena nendany tanteraka tamin'Andriamatoa Ravalomanana ny SADC sy ny Amerikanina ary nagagany be sy ny maro ankona mihitsy ny filoha teo aloha Ravalomanana sy ny mpomba azy rehefa nomeny Roakim Trisanosy ny SADC lamosina. Ka eo zany no mahatonga ny raharaha sarotra indray satria ankehitriny tsy manana kandida ny ankolafy Marc Ravalomanana ary misalasala raha ohatra ka hanohana kandida hafa. Dia eo no mba anontaniako anao Andriamatoa Raintsoanary hoe tena efa voabahan'ny frantsay rery ve zany zava-misy eto Madagasikara sa mbola misy ihany ny andraikitra ireo firenena na vondrona hafa ankoatra ny frantsay? Misaotra anao namana Ismaël mikasika ny ankolafy Ravalomanana mampalahelo ity ankolafy ity. Raha miteny ankolafy Ravalomanana tsy ireo mpitarika na i Ravalomanana tenany no resako fa ny malagasy mpiray-tanindrazana lany andro teo, ny malolo-tsotra izany. Ity ankolafy Ravalomanana ity no very tanteraka izao satria tsy mety mahatsapa fa ny malagasy samy malagasy ihany no afaka mamaha olana satria mbola mitodika any amin'ny SADC foana ny filoha Ravalomanana tsy mety mahay mandray lesona. Sady tsy manana kandidaty ankolafy ity no mitsipahan'ny troika ny fangatany ampiemotra ny fifidianana. Dia tsy mitovy hevitra ny mpitolona ao amin'izany ankolafy zany ankehitriny. Misy tianoana ny Docteur Robinson. Ny mpitolona sasany tsotra kosa nilaza fa tsy anoana na iza izao amin'ireo kandidat 330 ireo fa ny teny filoha Ravalomanana ihany no andrasany. Marina fa tsy ny frantsay ihany no manakorontana eto, na izany aza. Ny frantsay no mitana ny toerana voalohany, zany hoe locomotive mpanakorontana satria zanany daholo ny COI, ny OIF sy ny JICM. Misy zava-miafina amin'ity crise lavariny ity ka olombitsy ihany no mahalala ny antony mahatonga azy. Mba tsy olombitsy intsony no ahafantatra ny tena zava-misy marina, ho fintiniko aminao ny lahatsoratra navoaka ny gazety Les Afriques manazava anireo zava-miafina mahatonga an'izao crise izao amin'ny teny frantsay, amin'izany gazety Les Afriques izany, les secrets profonds de la crise malgache. Efa natsidiky namana Annika Rahirimanana ihany izany tamin'ny matoam-baovao nataony tamin'ny 12 septambra. Arsène Francoeur Nganga sy Rodrigue Fenelon no nanoratra an'izany lahatsoratra amin'ny gazety Les Afriques izany. Andriamatoa Arsène Francoeur Nganga dia manampahaizana mikasika ny solitany sy ny entona fandrehitra miasa amin'ny ministère toe-karena any Congo. I Rodrigue Fenelon Masala dia mpanao gazety Grand Reporter ao amin'ny gazety Les Afriques. Raha fitipitinina ny lahatsoratra nosoratany le mitondra ny lohateny hoe les secrets profonds de la crise malgache, izao ny azoko amin'tinana azy. Ala ny frantsay Ravalomanana satria nanery ny orinasa frantsay ny faninana tamin'ny orinasa sinoa
amerikanina, kanadianina sy japonais. Tsy nomeny ny vondrona Bolloré ny fitantanana ny seranantsambon'ny Thomasina, ary raha tsy noho ny tsindry mafy de mafy nataony filoha Sarkozy aza, tsy nahazo alalana mitrandrika solitany ao Bemolanga ny orinasa frantsay Total tamin'ny septambra 2020. Raha nahazo ny fitondrana i Andry Rajoelina, tonga matetika tany Madagasikara ireo mpiara-miasa akaiky ny filoha Sarkozy. Claude Guéant, secrétaire général ny Élysée tamin'izany. André Parent, mpanolotsaina Afrika any Sarkozy. Robert Bourgi, mpanolotsaina miafina. Ary anisan'ny mpanolotsaina akaiky Andry Rajoelina i Patrick Leloup, izay namany Robert Bourgi. Niady amin'ny frantsay ny amerikanina satria samy te hifeny lakan-drano Mozambika satria misy solitany ao ary tsy kely fa betsaka. Izany no antony mahatonga ny krizy lavareny any Madagasikara. Eo anivan'izany rehetra zany ho ihany ty gazety Les Afriques ty, ireo nosy Rian de Nova, Europa sy Bassas da India, izay atao hoe Îles Éparses, misy solitany sy entina fandrehatra betsaka. Hoy ny frantsay tamin'ny amerikanina, izahay mahay mandamina ny krizy any Madagasikara, raha velanareo amerikanina miasa malalaka izahay satria koloninay malagasy ka hainay tsara ny milalao azy ireo, ka izao no angatanay aminareo amerikanina. Tazomy tsy afa mihetsika any Afrika Atsimo i Ravalomanana. Nanaiky ny amerikanina fa ho izy ireo, ho setrin'izany kosa izay tsy mila ny Rajoelina ka ataovy izay tsy ilatsany. Teraka noho izany ny miditra antsetra koa Afrika Atsimo sy Mozambika satria ireo firenena ireo samy manamorona ny lakan-drano Mozambika. Izy ireo no manampy any Frantsa ny tsipaka ny filatsandra Ravalomanana. Kanefa ho ihany ty gazety Les Afriques ty, iala maina toy ny nandevina alika izy ireo satria raha tafapetraka any Madagasikara ny gouvernemanta andevony, ho bodon'ny Frantsa ho azy samirery ny lakan-drano Mozambika iray manontolo. De zao ny fanontaniana apetrako. Hosay ve ny filoha Rajoelina sy ny ministry ny ranambahiny vaovao Andietina Jacques Ulrich solon'ny Pierrot Rajonavelo ampiditra antiady tany Îles Éparses ity ho anisan'ny lahadinika amin'ny fivoriam-be fa 20 ny firenena mikambana izay atao afaka 10 andro a New York, zany hoe atao amin'ny 29 septambra ho avy izao. Isaky ny volana septambra mantsy manao fivoriam-be ny firenena mikambana. Ny fivoriam-be fa 15 nataony dia tamin'ny 20 septambra tamin'ny 10 tsy nampidiry ny fitondrana tetezamita ho anisan'ny lahadinika tamin'izany ny raharaha Îles Éparses. Mbola tsy nampidiry ny ihany tamin'ny fivoriam-be fa 19 tamin'ny 13 septambra 2012 tamin'ny fivoriam-be fa 17. Raha ho tsikatry i Afrika Atsimo sy Mozambika fa te hilalao baolina irery ny frantsay, itazam-potsiny ve i Mozambika sy Afrika Atsimo? Za aloha meny fa tsy itazam-potsiny izy. Izao sahady efa mijijy tambagna Afrika Atsimo mikasika ny fanontana ny bulletin tokana. Tamin'ny voalohany mantsy nilaza Afrika Atsimo fa atontany maimam-poana izany bulletin tokana izany. Izao ndray mitaky vola izy. Raha ho tonga eto Madagasikara i Sisano na Jacob Zuma hitondra ny Ravalomanana hiaraka aminy. Ao anatin'ny avion diplomatique moa ozy ny sangisangy nataony amiral Ratsiraka. Alohan'ny fifidianana, inona no ataony Moregy? Ho samborony ve i Sisano sy Jacob Zuma? Ho voafeny Moregy ve ny afanampony mpitolon'ny Magoro efa niaritra hela? Vola tsy toko tsy foroana no miasa ankehitriny amin'ity fifidianana ity, araka ny fanazavana nomeny professeur Ratahin Johnson Zaki, izay vahininao teto namany Ismaël tamin'ny 20 Aogositra. Hoy izy, famatsiam-bola miafina tsisy fetrany no atao, tamin'ny teny frantsay moa nanaovany azy, financement occulte d'un montant illimité. Tsy mahagaga raha misy
amin'ireo kandida manome tokony frantsay fa raha izy no lany sitoanany frantsay omeny ho an'ny frantsa tsy misy fepetra mandrak'izay doria ireo nosy ireo dia afaka hiditra mpikambana ao amin'ny OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole ny frantsay, iseho ho mpamokatra soltany na de tsy misy soltany na de indray mitete aza any frantsa. Raha milaza an'izany tompoko tsy mankala ny frantsay velively, au contraire dereko azy izy amin'ny fahaizany mampirehitra tany mena dia manova hevitra ho soltany araka ny teniny hoe en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées.